Coupe du monde des clubs. Lasa ny Chelsea ny amboara rehefa resiny izy ireo tamin'ny isa 3-0 ny PSG teo amin'ny lalao famaranana ny Al lasa teo. Bola tafiditry ny Palmer tao amin'ny minitra faharoa amby roapolo sy fahatelopolo ary Pedro teo amin'ny minitra fahatelo amby efapolo no natonga izao fandresena izao. Anisan'ny tazana ihany koa nandritra ny ity lalao famaranana ny Coupe du monde des clubs ity ny filoha Amerikanina andramatoa Donald Trump raha araka ny hitantsika amin'ny ity sary ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsaka ny zavatra izay hozarentsika sy holazentsika ato anatin'ity video ity. Fa mialohany izany aloha dia mbola toy ny mahazatra antsika foana, abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video. Indrindra indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany soansika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ity vaovao izay hita tao amin'ny rindriny menjara tsara soa ity indray no hanombohantsika azy. Izy ity moa dia anmeva tanàna, may ny gara routière ao meva tanàna, nirehitra ny alina ny gara routière ao meva tanàna, ka betsaka ny fananana potika sy tsy nisy noraisina. Voalaza fa tsy misy raha teo ny fotodrafitrasa famonona afo, andrasana ny fanampim-baovao mikasika an'ity trangana fahamaizana izay nisy tany meva tanàna ity. Hiala any meva tanàna isika fa handeha kely indray iny amin'iny fokontany ampefiloha Ambodirano iny. Nidina teny amin'ny fokontany ampefiloha Ambodirano, nanatrika ny fivoriam-pokon'olona i Andriamatoa Rafidimanana Désiré na hoe Mese Fidy, izay filoha nasionaly ny fikambanana tanora miandrandra ny ho avy, no sady solombavam-bahoaka ny Madagasikara Antananarivo ao amin'ny boribory tany fa efatra. Ity Andriamatoa solombavam-bahoaka ity moa dia ny haino ny fitarenana sy ny hetahetan'ny vahoaka ary indrindra anao ny ezaka amin'ny fampandrosoana. Samy milaza ny manahirana azy ny vahoaka rehetra. Nisy ihany koa ny fijerevana ny olana misy eny ifotony. Nalainky saraka moa ny rehetra satria faly sy velom-pakasitrahana ary fisaorana azy ny vahoaka ny ampefiloha Ambodirano. Rehefa avy nizara ny mikasika an'iny solombavam-bahoaka ny Antananarivo ao amin'ny boriborin-tany fahaefatra iny isika dia ndeha arisika hiresaka kely indray ny mikasika an'ity tsara ho fantatra ity. Tsy misy maharaka any Chine raha herinaratra maitso. Manao fampiasam-bola be amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro sy rivotra i Chine ary songoniny daholo ny firenendehibe rehetra. I Chine no nametraka ny 520 isanjato amin'ny centrale solaire maneran-tany tamin'ny taona 2024. 470 isanjato ny tetikasa herinaratra avy amin'ny masoandro sy rivotra dia i Chine no manao azy. Izao isika miteny izao dia 1.5 terawatt ny herinaratra madivokary ny Chine, ka fampiasam-bola 5.9 lavitrisa euro no nanaovana izany. Tsy manakana any Chine ho mbola mpandoto tontolo iainana indrindra eto an-tany izany, 2.10 lavitrisa tonna CO2 tamin'ny taona 2024 izay 30 isanjato ny entona fandoto rehetra. Tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony hizarana izany amintsika rehetra ato, ny hoe tsy misy maharaka any Chine raha herinaratra maitso. Rehefa avy nilazalaza ihany koa sy ny resadresaka ny mikasika an'iny famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro iny isika dia ndeha arisika hilaza kely ny mikasika ny tazomoka ao Ikongo ny andro omaly. Araka ny hita tao amin'ny 24.mz ny andro omaly moa dia 7.10 no maty. 7.10 no maty ny tazomoka tao Ikongo araka ny tatitra ofisialy navoaka ny tompona andraikitra. Ny 10 isanjato amin'ny fahafatesan'ny olona ao Ikongo dia vokatry ny tazomoka avokoa. Niakatra 7.20 isanjato ireo voany ity aretina ity any antoerana raha oharina tamin'ny taondasa 2024 araka ny tatitra hatrany. Nandritry ny fitilinina izay natao ny andro ny 4 Jolay hatramin'ny 10 Jolay 2024 lasa teo dia 2024 ireo olona fantatra fa marary voan'ny paludisme. Commune 10 no tena ahitana aretina ka ny ao Ambatofotsy no tena misy tranga betsaka.
Tatoato moa dia tsy miafina amintsika itsony fa tena nalaza ny tany Ikongo na amin'ny fahanaky ity aretina tazomoka ity, ka izany izy zarako aminareo zany 8 no maty. Voalaza ihany koa ny mikasika ny fahanaky ny aretina tazomoka any amin'ny faritra Ikongo iny, ndeha arisika hilaza kely ny mikasika ny fanadinam-panjakana baka 2024 hampiasa caméra de surveillance. Hasiana caméra de surveillance avokoa ireo fiara fitaterana nilaza adina sy ireo foibe mpanadinana manerana any Madagasikara. Natao moa izao zavatra izao mba hisorohana amin'ny hosoka mandritra ny fanadinana baccalauréat izay atao amin'ny ity taona 2024 ity. Hatreto dia miisa 4 ireo olona efa voasambotra satria nanaparitaka laza adina hosoka, ny 3 efa nahiditra amponja, ny iray kosa dia hiatrika fanadihadina. Miisa 7 ireo fepetra napetraky ny ministeran'ny fampianarana ambony mialoha sy mandritra ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat amin'ny ity taona 2024 ity. Ampahafantarina ihany koa sy lazaina moa ny mikasika aniny fanadinam-panjakana baka 2024 iny hampiasa caméra de surveillance, hasina caméra de surveillance ny fiara hitaterana ny laza adina sy ireo foibe mpanadinana manerana any Madagasikara. Hilaza indray ny zavanisy tany Ambovombe Andro district ny Antanimora isika rehefa avy nilaza ny mikasika ny baccalauréat 2024. Nitsidika ny commune Ampamanta ary nitafa tamin'ireo kalony sy commando miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny solombavambahoaka. Nandritra io fitsidiana izay nataony andriamatoa solombavambahoaka io moa dia nanapa-kevitra ny tenany fa ny karamany sy ny soloka amin'ny mahasolombavambahoaka azy dia natokana viatrana hanampina sy hampitaovana ary hikarakarana izy ireo mba hiadina amin'ny asan-daalo ao anatin'ny 4 taona. Anisana hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka ity sy ny teny izay nolazainy moa dia ny hoe tsy mampaninona na tsy handray karama ny tenako fa rehefa milamina ny district ny Antanimora Sud dia efa milamina ihany koa ny foko sy ny fanahiko. Manoloana izao fihetsika tsara izay nataony solombavambahoaka izao moa dia mendrika fankasitrahana sy mendrika fisaorana ihany koa ny tenany, nohon' izany dia ankasitrahana bevata eram-po eran-tsaina izy noho ny fitiavana ny faritra izay misy azy sy ny fitiavana ny vahoaka ao amin'ny toerana izay nifidy azy. Ho faramparanansika tanteraka ihany koa ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia ity sary hitantsika ity. Ity sary hitantsika ity moa dia anisan'ny sary izay tena nafinaritra nandritra ny seho nentiny ireo manan-talenta tao anatin'ny carnaval nandritra ny festival de baleine. Kanto ity sary ity no sady mendrika ka izany indrindra no antony tena nampiavaka azy nandritra io carnaval tamin'ny festival de baleine io. Koa izy tompoko zavavirano latsaka ambany raha izao atsarany sary izao. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misisisy. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.